Fiainantsika olombelona zalay nataon'lay nahary manampetra na dia tsara mihoatry ireo zavaboary tadidio fa samy tsy anjary na ny lahy na ny vavy dia samy nohariny ho tsara sy ho lavorary fa ny fitaky devoly no natonga ny olombelona tsy ahita lay tena fiainana. Fiainantsika olombelona zalahy nataon'lay nahary manampetra na dia tsara mihoatry ireo zavaboary tadidio fa samy tsy anjary na ny lahy na ny vavy dia samy nohariny ho tsara sy ho lavorary fa ny fitaky devoly no natonga ny olombelona tsy ahita lay tena fiainana. Fa hoy Jesosy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana makany am'ray tsy misy olona afaka makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalany Jesosy irery no fahazavana karay sofanilonao mibebadem-bola nomeny fotoana fa vovoka ny afaranao. Fiainantsika olombelona zalahy nataon'lay nahary manampetra na dia tsara mihoatry ireo zavaboary tadidio fa samy tsy anjary na ny lahy na ny vavy dia samy nohariny ho tsara sy ho lavorary fa ny fitaky devoly no natonga ny olombelona tsy ahita lay tena fiainana. Hoy Jesosy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana makany am'ray tsy misy olona afaka makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalany Jesosy irery no fahazavana karay sofanilonao mibebadem-bola nomeny fotoana fa vovoka ny afaranao hoazavarina amin'ny atanorana filibana sy ny rendrarendra ety antano afandalovana iovaranao rahateo avelaonao ny ratsy fanao mibebaka miova. Fa hoy Jesosy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana makany am'ray tsy misy olona afaka makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalany Jesosy irery fahazavana karay sofanilonao mibebadem-bola nomeny fotoana fa vovoka ny afaranao mibebadem-bola nomeny fotoana fa vovoka ny afaranao mibebadem-bola nomeny fotoana fa vovoka ny afaranao.